Akoatrany kabariny filohampirenena dia fotoana niraisan'ny filohampirenena mivady lambanana tamin'ireo vahiny saina ny fotoana teny amin'ny lapan'ny avoloa tamin'ity androany ity mikasika ny sakafo narosona nitra izany indrindra no entina amin'ity fanadidina manaraka ity. Olona mihoatra ny 100 no nasain'ny filoham-pirenena teny amin'ny lapan'ny avoloa androany noho ny mahafetim-pirenena ny androany 9 Jona na ny ravaka napetraka teny amin'ireo latabatra na ny sakafo dia mameno lanja ny maha-malagasy. Tamin'ity dia anara-tanàna eto Madagasikara no nitondra ny anaran'ireo latabatra ny toeran'ireo vahiny samihafa nanatrika ny fanasan'ny filoham-pirenena tetsy amin'ny lapan'ny avoloa ka ny hôtely Colbert no nikarakara ny nahandro tamin'ity fankalazana ny 17 taona ny fahaleovan-teny ity. Galantine de volaille au foie gras. Et entrée pour suivre un plat de résistance, les traditionnels, les Vourtoulouse et Enumbrich, un petit perfère. Les desserts un petit candouane, et tarte amande avec poire et fraises. Tarte amandine, plat de résistance en accro, et 800 en acraï, plat de résistance en accro, des desserts en acraï. Nous avons laquelle les décorations, nous avons laquelle les tabourans au bout de la table. Et sinon les organisations des miss 260 piastres en douane, merci à Colbert extra BTB. Comme je dis, chaque année c'est un honneur pour le pays. Manabota Sakafati à Miabut, et la organisation depuis 2 jours, 3 jours, mais même depuis une semaine, mais organisé un petit sakafti. Donc, tika grasmit mon important sakafti de ça, je pense que c'est un safta important. Betelen timalkaula ivel ça eza mon important sakafamti adam fet ti amiavuti. Raha ny fanazavana dia amin'ny manodidina ny 4 ariary ny sara ny sakafo hoan'ny tsirairay izany hoe raha totaly dia teo amin'ny 470 tapitrisa ariary ny teti-bidiny fandaniana ho an'ny sakafo naroso ho an'ny vahiny tetsy amin'ny lapan'ny avoloa.